Faly merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy izay tonga eto anio faly ihany koa meraba izay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra. Maheno tsara ve tsika sa ambanimbany? Nahoana ny afarany? Mbambany? Mbambany sa mety? Atoniny? Eny ary. Misaotra ny tompontsika mbola afaka indray miaraka eto anio dia amin'ny fotoana rehetrarehetra izay mbola ahafahantsika maheno misaotra masina sy miaino toriteny tahaka izao dia miresaka aminao foana ny tompo. Amen. Nisy fotoana izay nandeha fadianina, tsy tadidiko fotsiny hoe firy izay nandeha tamin'izay fa tadidiko fotsiny hoe pasteur telo lahy dia miaraka amin'ny vadinay fa ilay anankiray ohatrany tsy niaraka tamin'ny vadiny dia tsy tadidiko izay niaraka teo. Dia nisy adi-hevitra kely teny an-dalana zany sady mandeha vavaka tendrombohitra io zany. Dia ohatr'izao ilay resaka hoe ahoana ny eritreritrareo ozy izy ilay anankiray. Mety possible ve Andriamanitra mamonjy olona, mety misy olona voavonjy ve possible ve Andriamanitra mamonjy olona amin'ny alalan'ireny olona miresaka zavatra tsy ara-baiboly ireny. Mitory-teny izy dia zavatra henonao mihitsy hoe zany ve rangahy dia tory-teny. Dia hoe possible ve Andriamanitra, possible ve misy olona voavonjy amin'ny alalan'ireny olona ireny. Dia rola zay no niteny hoe tsy ahoana moa ny avoavonjy azy ko tsy le mpitory ange tsy fanamasina no mampiteny azy fa izy tena ny fahatsapany ina moa développement personnel tory-tenin'olona tany nalainy. Ahoana moa ny avoavonjy azy. Dia izy le anankiray hoe zany indray mieritreritra ozy hoe tena possible izy voavonjy. Tena possible misy olona voavonjy amin'ny alalan'ireny olona ireny. Dia ohatrany hoe navalina tamin'ny fotsiny le resaka zany. Fa nandeha ny andro sy ny taona dia niverina tao an-tsaiko tao le resaka. Ianahy moa zany ny fiarahako amin'ny tompo ohatran'izay. Misy zavatra valiko fotsiny ihany dia ingain'ny tompo ilay izy afaka erim-bolana, afaka herintaona, roa taona, telo taona. Dia eo izay voatsapako hoe mahazo famangina. Dia ohatr'izao zavatra namangin'ny tompo tao anatin'ilay izy hoe possible ny olona anankiray voavonjy na dia amin'ny olona tsy ampoizinao ary. Satria ny antony dia izao, mety tsy mampiteny an'ilay olona tokoa Andriamanitra, fa Andriamanitra afaka miresaka kosa amin'ilay olona. Azonao ve zany? Tsy mampiteny ilay mpitory izy, fa miresaka amin'ilay miaino. Dia ilay mpitory mitory zavatra hafa, fa ilay miaino maheno zavatra hafa. Azonao ilay izy? Ilay mpitory mitory zavatra hafa tena mety hoe raha iresahanao tokotany dia hoe ny andro vao raiko tamin'ilay anina tao dia izao. Dia ozy izy ny hafa rehetra hoe fa taizana isy an'izany. Fa angany isy an'izany resaka izany tao. Feza teny kely ohatran'izao sendra nandalo fotsiny ilay izy. Dia izay mihitsy ilay izy hoe Andriamanitra afaka miresaka amintsika foana. Fa ianao mila mangila sofiny ianao dia mila misokatra sofinao dia manakambara aminao indray izy androany. Amen. Ny zavatra ifampizarako aminao amin'ity androandroany ity dia fanontaniana izay amaly fanontaniana zany anio fanontaniana izay tsy mety afaka ao an-tsaintsika. Tsy mety afaka ao an-tsaintsika mihitsy ilay izy tsy anontaniana mivatana ilay izy raha ohatra hoe hanao question réponse tsika dia tsy mbola tsy fametraka ao ilay fanontaniana kanefa zavatra iainanao sy mampametra-panontaniananao foana hoe ahoana ary ny ahalalana an'izao zavatra izao. Ahoana ary ny ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra mikataka izao. Andeha ho atsy ankavia sa ho atsy ankavana, na androso sa hiemitra, hiakatra sa hidina. Inona ny décision raisiko eo anatrehan'ny zavatra mitranga tahaka izao. Dia ifampizarintsika ao anatin'izay. Dia ny ohatra raisiko ao anatin'ilay izy dia tsotra be ohatra zany hoe marary Raha marary ahako dia inona no planin'Andriamanitra? Inona ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'ilay aretiko? Tokony hivavaka ve dia ho sitrana? Tokony anatina mpanompon'Andriamanitra ve hivavahana? Sa tokony hina-panafody dia miandry izay hanasitrana anahy eo? Tsy manam-bola ako
inona ny tokony ho ataoko indray mantsy rehefa mahazo fampianarantsika dia matahotra ny angataka retana eo le fa tsy fananam-bolana dia efa manahitaina ary le izy dia zao moa zany ny fitondran'Andriamanitra tsisy diso zany le fitondrany dia ao zany misy adi-tsaina hoe tsisy vola kanefa tsisy diso ny fitondrany raha angataka hoe mivola dia milaza zany fa misy diso indray le fitondrany matoa izy mitondra ao anatiny tsy fananam-bola dia aloha zany tsy mangataka aloha zany dia tafapetraka tsika ao anatina situation anatina toe-javatra sady te azo vola sady manaintaina ihany le tsy fananam-bola nefa tsy sa mangataka dia Andriamanitra mahafantatra antsika tsara mihitsy hoe io miodiody io dia angataka mafy io fa tsy hitany hoe ahoana ary zany zavatra zany le marary dia ho sitrany io fa ao anatin'ny sainy misy ady misy zavatra be dia be fandona ao dia tsy hitany izay asian'ny tenany osy Paoly zay hoe sanganehany eo anelanelan'izy roroa dia tsy fantatro izay tokony ho atao ny fampahoriana rehetrarehetra ve tsika ve natao hiaritra ny zavatra rehetrarehetra satria koa voalazan'ny Korinthiana 1:7 hoe fitiavana maharitra ny zavatra rehetra dia tsika tokoa ve natao hiaritra ny zavatra rehetra hiaritra ny tsindry azo lena rehetrarehetra itsika ve natao andefitra ny amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra raha misy manompo ianao dia mandefitra misy mangalatra ozy izy ilay filazan'i Jesosy azy hoe misy mangalatra ny akanjonao dia meo azy ihany koa ny anankiray raha misy manery anao andeha maily ray kilometatra faingoenina zany mandehana miaraka maily anankiroa 3 kilometatra faingoroa zany ary raha misy te hindrana aminao dia omeo zany zavatra zany mampametra mpanontaniana tsy apetraka tsika mipetraka ny anatintsika le izy fa tsy sahatsika avoaka ary tsy hitantsika izay hamalinana azy eo anatrehany vady io moa zany ka zavatra tranga be dia be hiaina ny zanak'Andriamanitra hoe rehefa tena natsapa ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy dia ohatrany hoe arakaraka ny ekaranao amin'ny fiarana amin'ny Kristy dia vomaika ihany koa mandrangitra n'ilay jentilisa ao anatin'ny tokantrano mampatonga azy raha ohatra ka sotro toka tavoangy bota kely tapany izy taloha no nivavaka ianao natao ny herany sady nampihiny tapany raha taloha izy indroa isan-kerinandro no tsy ao an-trano no nivavaka ianao ary arakaraka ny androsoanao fivavahana lasa inefatra raha taloha izy nanasiparay nampihiny efatra le izy satria ianao mandefitra be tsy miteny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga manahoana isika manahoana no tokony ho fiaina ny zanak'Andriamanitra eo anatrehany zavatra izay rehetra mitranga ao anatin'ny fiainantsika ao tokony hoe manaraka be ve isika an'izay voasoratra sy voaresaka sa inona ny tokony ho atao ohatr'izao aloha ilay zavatra izay niainan'ny Israely zavatra resako aminao aloha ao anatin'ny Baiboly zany sy ahalalana ihany koa fomba fiarahana amin'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao tamin'ny fanekena taloha dia Israely hoy isika dia manana relation amin'Andriamanitra tahaka ny mpanompo sy ny tompo dia ny tompo dia mametraka mazava tsara ny zavatra izay ilainy amin'ny mpanompo izay eo aminy ohatratsotra zany zao hoe raha manana ianao mpanampy ao amin'ny tokantrano na mpiasa trano dia ianao mila mametraka mazava tsara mihitsy amin'ilay mpanampy na mpiasa hoe reto avy ny asa izay mila ataonao afaka manao ianao hoe androany afaka manao ianao isan-kerinandro na afaka manao programa lamina sy drafitra matipaika tsara ianao hoe ohatran'izao fomba fandaminana anazy dia isakan'izao ianao manadio an-trano dia isakan'izao ianao manasalamba dia isakan'izao ianao miala sasatra dia isakan'izao karamanao ny raisinao isakan'izao ianao mahazo mody sosisa rehetrarehetra zay ny relation tompo sy mpanompo dia takizay ihany koa ny relation an'Andriamanitra sy ny Israely tenen'Andriamanitra hoe reto avy ny zavatra izay ataonao ary raha misy tranga taka izao dia izao ny fomba fiatrehanao anazy raha misy aminareo miady ka ohatra ka tamin'izany fotoana izany zao nisan'izany zavatra ny raha ohatra ka miady ny olona anankiroa
ka maty lay anankiray izay ny divana dia manana droit ny fianakaviany olona io amono satria izay ny lalàna maso solon'ny maso nify solon'ny nify zany hoe zay ataonao amin'ny anankiray ny atao no avaly aminao koa raha tapahanao ny tongotra ny ray dia ho tapahana ihany koa iny tongotra ao anankiray iny raha vononao ny anankiray dia ho vonona ihany koa ianao dia rehefa takazay le lalàna hoe raha ohatra ka nisy namono ny avanao anankiray ohatra le famonoana zany famonoana tena hoe azo atao amin'ny teny frantsay légitime défense olona miady kanefa maty tamin'ny fomba tampoka teo zany le ray dia manana droit ny fianakaviany anenjika an'iny olona iny dia amono an'iny olona iny dia nasiana toerana maromaro tao Israely natao fandosirana dia rehefa mandositra iny olona iny ka tonga any amin'le toerana fandosirana dia tsy azo kitihana tsony izy fa janonao izy dia tsy azo nizaniza ataony ininona tsony fa tapitra fa raha vao ivelany toerana io izy dia mahazo mamalifaty ndray ny fianakaviany zany zao le lalàna le tompo sy mpanompo tonga dia mazava tonga dia marindrano hoe raha makatsika dia ato ary raha tiana atao dia ohatran'izao ihany koa zany ny zavatra problema indrindra ao anatina tontolona fanompona an'Andriamanitra dia ao anatin'ny testamenta taloha ao misy formule be dia be tahaka izany ohatra tsotra zao hoe raha te hanankarena ianao misy formule ao anaty testamenta taloha ny valany fanetretena sy nyfatahorana an Jehovah dia arena voninahitra ary fiainana zavatra izay ilain'ny olombelona sy tediavin'ny olombelona fatratra indrindra arena voninahitra dia fiainana zay mivaly fanetretena sy nyfatahorana an Jehovah donc raha manetretena ianao dia matahotra an Jehovah moa zany mankatolo lalàna ny dikany dia mahazo an'ireo zavatra ireo zay tsotra be raha teo tahiny ianao dia efa mipetraka ny didy amandalàna mifanaraka amin'izay dia ozy hoe ny tena olana ao anatin'ny tantara dia zao rehefa niova amin'izay lay fanompona rehefa niova lay endrim-panompona ny zavatra mila fantatrao dia zao ny tontolon'ny Israely dia endrim-panompona hita maso sy Paul eo amin'ny Galatiana 4 hoe ny fanompona Israely dia tendrombohitra Sinai zavatra hita maso fa ny atsika kosa ozy izy ny Jerusalema atsika dia any ambony fanompona tsy hita maso amen ny fanompona Israely mpanompo dia mirafitra tsara hoe rehefa manao an'izao dia zao anaovana anazy ary rehefa tsy hainareo ny fomba anaovana anazy dia mandehanany amin'ny mpisorona mandehanany amin'ny loholon'ny Israely dia antanio azy inona ny tokony ho atao rehefa tsy hainy loholon'ny Israely inona ny tokony ho atao dia makany amin'ny mpitarika voalohany any amin'ny Mosesy na any amin'ny mpaminany na any amin'ny mpanjaka inona ny tokony ho atao ohatrany tamin'ny andron'ny Solomona zao dia nisy an'ilay vehivavy samy miteraka izy roa vavy dia natory ny alina dia voatsindry ny ray taona zanany dia maty dia inona ny zavatra nataony nalainy le maty dia nafindrany teo amin'le anankiray dia nalainy le velona dia nataony miara-matory aminy rehefa mifo maraina izy dia fantatry le ray hoe tsy tiany zanako fa ozy le ray ny anao ny maty fa niavelona tsy hitandrzareo zay atao nentina tao amin'ny loholon'ny Israely tsy fantatry ny loholona zay natao nentina tany amin'ny mpanjaka Solomona inona no atao ry mpanjaka fa zao ny zavatra nitranga ozy izy mpanjaka miaraka amin'ny tolotsaina avy amin'ny Jehovah angalao sabatra dia niraisany tamin'ny tongony ilany ohatr'izao le zaza dia andeha ho kapaina mizara roa ohatran'izao hoe satria edivanareo fa lazainareo fa samy anareo dia zaraiko roa dia samy mahazo ozy izy lay tsy reniny tena zarao mihitsy fa zay ny tena rariny zay dia ozy izy mpanjaka hoe meo andry rairy fa le ray ny laza hoe aza finoana aza tapahany zany izy fa alao anazy dia ozy izy mpanjaka hoe meo andry anakirairy nafindra tahaka izay ohatr'izany ny fomba firafitra tao amin'ny Israely aty amintsika kosa sara lasianabavy dia ozy izy Jesosy nilaza aloha voalohany indrindra amin'ny Jaona 4 hoe ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny ny tena mpivavaka marina dia hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray ihany koa dia mitady mpivavaka ao aminy ho tahaka izany rehefa tsy sapanao ny asan'i Jesosy tao am-ponao rehefa nateraka indray marina ianao tsy tamin'ny fombafomba tsy tamina rituel
le fombafomba zany le hoe anao an'zao de anao an'zao de amerina an'zao vavaka zao de atao batisa de atao an'ty de hita daholy arahana daholy ty etsy fivavahana sy rafitra fivavahana rehetra ty tsy zany ny fahaterahany indray fa ozy zotramasina milaza hoe fateraky indray nareo tsy tamvo mety oloha fa tsy mety oloha de ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra vivant et efficace zany ny tenin'Andriamanitra de io no miteraka anao enao ny asan'ny tenin'Andriamanitra ny amponao de mahatonga ny fonao nateraka indray ny alalana ny fahateraham-baovao de ozy ampetera milaza tahaka ny zaza voateraka maniry fatratra ny rononom-panahy mba hitombonareo amin'izany ny olona nateraka indray amin'ny Kristy irery ihany no maniry fatratra ny rononom-panahin'ny rainy tsy mitovy maniry fatratra tory-teny sy maniry fatratra ny rononom-panahy tsy mitovy zany natao hoe rononom-panahy de le tena avy amin'Andriamanitra mihitsy maniry fatratra relation fifandraisana fifamatorana firaisana amin'ny rainy zay ny olona rehefa nateraka indray ny olona nateraka indray tsy tambatambazanao zany hoe tahiny ianao raha makaty tahiny ianao raha mitady an'Andriamanitra mitady le Joba 22 iny mifakazara mitsitohy ianao de hiadana zany ny avian'ny soa aminao ny olona nateraka indray ny zazakely tsy mila tambatambazanao zany safosafoana nonoza za tsisy manao an'izany fa vao mikisikisiny eo izy vao eniny fotsiny le pôzipôzin'le izy hoe ohatrin'izy zany na tsy izy ario petahany io de tahaka izay ihany koa ny olona rehefa nateraka indray marina ao amin'Andriamanitra misy etaeta sy faniriana fifandraisana ao amin'Andriamanitra misy etaeta sy faniriana firaisana ao amin'Andriamanitra de amin'ny alalan'izay firaisan'izay eo zany ianao le atao hoe nateraka indray de manana relation amin'izay ianao tsy tahaka ny zanak'Israely tompo sy mpanompo fa tompo ray sy zanaka amen ray Andriamanitra ray sy zanaka isika zanak'Andriamanitra ny relation antsika amin'Andriamanitra amin'izay relation bavy manomboka amin'ny fotoana naterahantsika indray ary anamboarana ihany koa zay mety ho karazana relation anananao amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity de tsy relation na tompo sy mpanompo intsony tsy relation hoe ataovy zay voasoratra ato ozy Paul manambara tsara mihitsy amin'ny Korintana voalohany ao raha tsy diso atoko 7 ny epistilina ingy ozy izy tsy amin'ny ranomainty nefa izy amin'io manoratra amin'ny ranomainty de mizary taratasy amin'ny ranomainty fa ny epistilina tsy amin'ny ranomainty fa ny epistilina voasoratra ho amponareo amin'ny fanahy zasa ianao rehefa nateraka indray de misy epistily voasoratra ho ampontsika amin'ny fanahy tsy amin'ny ranomainty tsy voatery isika amin'ny alalan'ny ranomainty ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra amen fa ny zanak'Andriamanitra de tian'Andriamanitra alalan'ny sitrapony amin'ny alalan'ny firaisana aminy amen amin'ny alalan'ny firaisana aminy tsy amin'ny alalan'ny firaisana na fifandraisana amin'ny mpanompon'Andriamanitra jereo tsara ny zava-misy ankehitriny jerenao tsara ny zava-misy ankehitriny fa mitovy amin'ny structure ny Ancien Testament daholy ny zava-misy any fiangonana rehetrarehetra tovy misy problème ianao de efa misy olona mandray anao de lasa izy raha ty amin'le gamma atonontonony zany de mitady verset anao le fanaovana azy raha lajemi masa izy le resaka an'izy iny ny zavatra atao manokana de tonga de tsaboinao le verset de raha vao mijery le verset zany hoe misy tenina ohatran'ny tenina lozanao ry Korazina sy Betsaida mila délivrance ianao ny dikan'izay fa raha vao teny mafinaritra ny voatsabaka ao efa milamina ianao fa mety tsara mihitsy ny ka hotahiny ianao raha mivoaka ny voatsabaka atao anatin'le izy aza matahotra ny amin'io problemanao io hitayanao amin'io Andriamanitra ay raha latahinaka ianao ny resaka an'izay zavatra zay hoe ohatran'izay ny ao aminay tsy miara-miangona amintsika eto izy fa mbo tafaresaka azy izy tany andrem-pamaky de ohatr'izany ozy ny ao aminay tena tonga de ohatr'izao zay ny alalana ny tian'Andriamanitra ambara par rapport amin'ny situation-nao tonga de any fotsiny raha vao tsy alina tonga de iesany ianao tonga de misy mpiandry anankitelo manatona anao vity fa ahoana moa zany tonga de ny olona rehetra 1200 page ty mba mahita zavatra tsaratsara sy metimety daholy ny anao tonga de hoe lozanao zay ny zavatra tratranao tao ka ianao de misy olana mihitsy
rehefa ny fotoantsika nateraka indray amin'Andriamanitra marina dia izao no mila fantatra ao za dia olona manana ny fanan'Andriamanitra. Amen. Ozy izy misotra masina milaza ihany koa reo amin'ny bokin'ny Jaona voalohany ao ianareo tsy ampianarin'olona ozy izy efa fanan'Andriamanitra mampianatra anareo. Manana ositra ianareo izay mampianatra anareo. Ino moa ny dikan'izany? Tsy hoe tsy ampianarina ianao, tsy hoe tsy hiaino ianao, tsy hoe tsy hiaino toroteny ianao na tsy hiaino mpitarika. Fa ny fanahy mihitsy mampafantatra anao hoe ity no anjaranao amin'izany tantara izany. Ity no anjaranao amin'izany resaka izany. Ity no mety aminao fa ity mbola tsy mety aminao. Ny fanan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika, alalantsika an'izany. Ka dia tsy manana relation intsony isika amin'ny hoe takan'ilay tompo sy mpanompo hoe inavy ny programa dia tsy mahazo miala ny programa. Dia tsara fa ao anatina tokantrano misy an'ilay mpanompo, misy an'ilay mpanampy isika, dia misy an'ilay patron, fa misy ihany koa ao an'ilay lehilahy, dia misy ihany koa ao an'ilay vadiny. Tsy misy olona mpivady manana relation ohatran'izany hoe neny tia ny programanao amin'ity andro androany ity. Ka tandreminao tsy vita amin'ny 7 tsy maintsy miaingeto dia amin'ny 12 tafaverina. Farafa betsany indrindra tara fefakadiny. Mahita loza amin'izany. Tsy possible zany. Tsy possible zany zavatra zany. Fa rehefa miresaka kosa an'ilay relation, an'ilay olona samy ao atokantrano isika, samy tompon'ilay trano, samy mipetraka ao anatin'ilay trano, dia olona efa mahafantatra eo zavatra mitranga ao. Ny mpanampy mila tenena hoe tandremo Ramose tsy tia zavatra ohatr' izao. Fa vadiny efa mahafantatra tsara hoe izao avy ny tiany dia izao avy ny tsy tiany. Tsy mety aminy dia vorovorokena. Fa ny mety aminy dia ohatran'izao. Raha vao sosorena avy miasa izy naovana rano mafana kely dia mandro tsy adalaina mihitsy fa velao izy aloha mba manao jeu kely eo amin'ny télé ao dia alao izy atory rehefa avy eo. Sasina resaka hafa mihitsy fa raha-pitsomaraina daholo izay resaka hafa rehetra. Efa hainy renim-pianakaviany zany. Satria manina misy esprit an'ilay ray-mpianakaviany efa tafafindra ny aminy. Azonao ve ilay resaka? Zasy ianao nateraka Andriamanitra. Tsika tsy nomena fanam-pandevozana amin'ny tahotra, fa fanahy ny zanaka malala etsotsika hoe abaray ary ny firaisantsika amin'Andriamanitra dia alalantsika izay ao am-pon'Andriamanitra. Amen. Halalanao, sy atsapahanao, atonganao tsy atahotra miatrika zavatra. Iverina amin'izay tsika satria efa madiva marantsika an'ilay valim-panontaniana hoe ahoana no halalako? Inona ahoana ny fomba ahafantarako, ahoana ny fomba iainako ny toe-javatra rehetrarehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainako? Tokony handevitra amin'ny zavatra rehetra ve sa ahoana ny halalako eto tokony handevitra ary ato tsy tokony handevitra? Raha tamin'ny andron'ny Israely, raha ny tarina ny tantara zany, raha tamin'ny andron'ny Israely lasa manatona. Ahoana ny tokony ataoko amin'ity? Zany iny ataon'ny olona amin'izao hoe zany ny ataon'ny olona amin'izao. Raha reny zavatra hitanao hoe lasa misy consultation ana mpanompon'Andriamanitra sy ana profeta sy ana tsy fantatro rehetrarehetra zao. Zany ny atao hoe système judaïque zany. Système jios zany zavatra zany. Tsisy mahazo mihetsika eo fa lasa manontany. Lasa miresaka ahoana ny fomba anaovana zao, ahoana ny fomba anaovana zao. Fa zasenao zanak'Andriamanitra dia nomena ny fanan'Andriamanitra ahafahantsika malala izay ao am-pon'Andriamanitra. Ozy izy ny Korintana voalohany toko faharoa hoe iza moa ny malala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahany ihany. Dia ahoana izy Paola laza? Zahay manana ny sain'i Kristy. Zahay manana ny sain'i Kristy. Ny teboka voalohany zany ao anatin'ilay tantara alalanao sitrapon'Andriamanitra. Dia ozy izy Jesosy miresaka amin'ny Jaona toko 5:10 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ny firaisana amin'Andriamanitra. Tsika tsy afaka miala lavitra mihitsy an'izany zavatra zany ary raha misy zavatra hotoriana mandra-piavan'i Jesosy dia ianao mivavaka foana. Tsisy afa-tsy izay. Aza mitady halala fotsiny hoe ianao zéro amin'ny resaka vavaka. Taitaitra avany ianao nanjo izay nanjoanao any tonga dia hoe inona sitraponao ry Jesosy eto anatrehan'ity zavatra ity. Tsy sitrapon'Andriamanitra fantatry ny olona tsy manana relation amin'Andriamanitra zany.
averiko le resaka tsy misy sitrapon'Andriamanitra fantatry ny olona tsy manana relation amin'Andriamanitra. Zay manana relation aminy no malala ny sitrapony. Taka la resaka ray mpianakaviana teo, lay mpanampy tsy afaka halala ny sitrapony ny ray mpianakaviana. Fa loza be zany raha ohatra ka le mpanampy ndray malala, tena sérieux. Tonga de ozy le mpanampy madama tsy tian'ny misinga io laoka io hoe. Tena tonga de mila tonga saina eo mihitsy hoe ahoana zany? Tsy logika zany. Ny olona te afantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ny olona te ahalala ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy maintsy mitiravy, mialatsiny mampiasa le fomba fiteny, tsy maintsy mitiravy relation aminy. Tsy maintsy manana fahazarana ianao, tsy mahazo goragora ny fiainanao. Amen. Indray mantsika ao anatina liberté dia lasa hafangarontsika ao anatin'le liberté sy ny goragora. Laza hoe ny tompo mandevitrako. Fantatritsika raha teo fa tsisy varatry latsaka raha tsy hivavaka ianao maray. Raha olona tsy mahalala n'Andriamanitra no tsy mahalala ny fiarahana amin'ny Kristy no mbola matahotra an'izany. Hoe fo maraina tsy mivavaka dia mailomailo be so misy tôbila mandona tampoka avy any aoriana. Fa raha olona nateraka indray mahafantatra tsara mihitsy fa tsy ohatr'izany ny fiasan'ny rainy. Amen. Tena indray zany mitondra amin'ny goragora. Fa zasenao raha te halala ny sitrapon'Andriamanitra, ary zasenao tokony halala ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Le te mantsy ohatr'ny safidy hoe ataovy sa tsy ataovy. Fa lay tokony tena zany mihitsy ny angentsika. Zanak'Andriamanitra mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy mandehandeha eto ambonin'ny tany tena afaka nyresaka mihitsy. Tsisy mahalala ny ray mihoatra noho ny zanaka ozy izy. Izay ny safidiany ampahafantarana anazy. Fa isika tsy afaka fantatra n'Andriamanitra fotsiny amin'izao hoe za itoy amin'ny fiainako eny dia fampitady amin'ny vola, fampitady amin'ny fitaizana zanaka, fampitady amin'ny fikarakarana tokantrano, vita ny alina dia atory. Raha pitso ahiatrika problema, Jesosy eo, inona ny sitraponao amin'ity problemako ty? Relation mpampiasa sy mpiasa zany. Ny mpiasa rehefa misy problema tonga dia mihazakazaka ny amin'ny patron, izy tsy miresaka ninninina zany, tsisy relation ninninina reo. Tsy afaka miresadresaka zavatra mihitsy nyreo hoe ohatrany ahoana ohatrany fa ataovy ny asanao. Ino ty be resaka ty? Nga tsisy atao tsony. Ataovy ny asa aloha. Fa tsy haka toerana dia hoe mba tantara kely ahoana moa ny anana resy madama moa zany. Mahazo pake amin'izany. Tsy possible zany resaka zany. Dia vitsy dia fa nanina nareo niteraka telo fa manina raha mba efatra. Tsisy idiranao zany resaka zany. Tsy mety, olona tsy manana relation amin'Andriamanitra. Dia tonga fotsiny problema tonga dia hoe Jesosy ahoana ny fandehany ity? Jesosy marary inona ny tokony atao? Tsia! Ny zanak'Andriamanitra tokony hitrava relation amin'Andriamanitra. Tokony hanana fifandraisana am-po amin'ilay rainy. Rehefa manana fifandraisana am-po amin'ny rainao ianao. Sy folo isan-jato ny zavatra mitranga ao fiainanao dia fantatrao ny tokony ho atao. Fantatrao ny tokony ho atao. Hainao tsara ty ny lalana tokony hizorako. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Jaona 4:20 ny ondriko mihaino ny feoko. Izy manaraka. Izy tsy manaraka vahiny. Fantatrao ny mampatonga olona be dia be misy ilay tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Amosy hoe ringana n'oloko noho tsy ny fahalalana. Tsy ny fahalalana ny olana, fa le relation lay tsy fahalalana n'Andriamanitra. Ilo le tsy fisian'ny fahalalana moa zany, tsy fahalalana n'Andriamanitra. Tsy fahalalana, ary nambarana Jesosy mihitsy zany eo amin'ny Jaona 5:5 ao. Tsy izao tsy fahalalana areo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra zao fa ozy izy ny mahadiso hevitra anareo. Diso hevitra ianareo satria tsy mahalala an'Andriamanitra. Fa ozy izy Jesosy za mahalala ny ray, ary za mahafantatra ny ray, ary zay rehetra anehoako ny ray dia mahafantatra ny ray ihany koa. Fa zao ny tiako lazaina aminao androany. Jesosy afaka mampafantatra anao ny ray eo ampipetrahany eo, tsy mpanao ninninina ianao. Jesosy afaka mampafantatra anao ny ray eo ampanasana vilia. Jesosy afaka mampafantatra anao ny ray eo ampitandrana automobile. Fa izy tsy anao an'izay. Manjary mora mahazo ianao. Fa izy mitady anao hetsika hitady relation amin'ny ray. Rehefa manao hetsika ianao mitady relation amin'ny ray, manokam-potoana ianao hivavahana.
manokapitony ianao ajanona mihitsy ty atodoha ity. Taloha tamin'ny mbola nanana exercice tsara mihitsy ny tamin'ny mbola zenina. Dia nanana fahazarana be mihitsy tena na ny mpiara-mianatra amiko raha misy mpanao arts martiaux ry zalahy fa gaga mihitsy tamin'izany nanana maîtrise de soi be mihitsy satria fadianina foana. Dia manana maîtrise de soi dia maheno ary tena matsapa mihitsy. Ny asan'Andriamanitra sy Andriamanitra miresaka any anaty. Misy hery disponible. Oviana moa tsika ilay niresaka tamin'ny alahady nisy an'iny toriteny iny hoe ao amin'ny Kristy misy ny zavatra rehetrarehetra. Misy ny zavatra rehetra ao. Fa rehefa tsy misy relation ianao dia mijanona ao amin'ny Kristy ihany ilay izy. Fa tsy mikorina ny aminao ilay izy. Tsy mikorina ny aminao. Raha te halala ny ao am-pon'Andriamanitra tsika dia misy hetsika avy any amintsika. Misy hetsika avy any amintsika manajanona ny occupation antsika, ny zavatra mahavariana antsika. Hetsika avy any aminao ny mandray télécommande télé dia mipika fa tsisy anjely mihitsy ny pika an'io. Okizay hoa vavaka zao. Azonao zay le relation mpanompo sy tompo. Fa Israely tsy manana an'izany mihitsy. Misy toerana anankiray atao hoe toerana masina, trano fionana, trano lay fionana. Tsy azony Israely atonina akory zany. Fa mpisorona ihany makao. Dia manatona fotsiny zareo eo atokotany izy no mifandray dia miresaka mpisorona hoe zarangana anao an'izao. Inona ny tokony ataoko dia mpisorona no miteny hoe ay zany nataonao. Aifonao anao fa mila fanatitra tsika dia zao le atao dia ohatran'izao fandehan dia zany ianao maka dia ohatran'izao le karazana alainao le koba atao tsara toto tsy asiana sivanina tsara ilay izy fa tsy asiana reny tambangambainga reny dia iny hoentina. Na hoe ty ondry dia tsy atao le mahikely na le tapa-drambo fa ataovy complet tsara daholo dia iny aterina. Zany ny relation an'ilay mpanompo Israel sy Jehovahandriamanitra misy mpanelanelana eo ampovoany. Fa ny antsika mimpanelanelana antsika dia tsisy afa-tsy Jesosy ihany. Jesosy Dramasina milaza. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy anankiray ozy izy. Dia tsy misy mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona afa-tsy ray dia Kristy Jesosy izay olona. Tsika tsy natao hitady mpanompon'Andriamanitra. Misy zavatra tsika tsy hoe minegliger mpanompon'Andriamanitra. Fa apetraka amin'ny toerana izy. Amen. Apetraka amin'ny toerana izy. Fa tsy natao olona mpanelanelana anao amin'Andriamanitra. Ka eritreritra ianao fa izy akaiky kokoa amin'Andriamanitra. Za mety ambonin'ny tany manitsaka tany zao ko akaikikaiky kokoa ahoana moa zany. Zay nge tsy mitsingevana akory ny. Raha ohatra mitsingevana zay dia mba normal indray le resaka hoe nareo rangahy tena jereo différence tsika. Fa le izy sa mety ambonin'ny tany. Dia encouragena mihitsy ny zanak'Andriamanitra manana firaisana amin'Andriamanitra. Te halala ny ao am-pon'Andriamanitra ianao manana firaisana aminy. Moa tsy tele izy fa tokony halala ny ao am-pon'Andriamanitra sika. Manana firaisana aminy. Manana firaisana aminy. Aza miandro olana vao manana firaisana aminy. Aza miandro ady sarotra vao manana firaisana aminy. Aza miandro grande décision vao manana firaisana aminy. Daona amin'izay ny halalanao an'ilay izy anatin'ny 10 minitra farany. Atrika an'ilay zavatra izay. Atrehantsika amin'izay isika. Marary ahoatra. Marary ahoatra. Ny zavatra tsy diso ao anatin'ny Baiboly dia izao. Zavatra rehetra mitranga amintsika. Dia miara-miasa daholo. Asoa. Izay rehetra tian'Andriamanitra. Raha marary ianao rehefa nateraka indray aloha ianao amin'ny Kristy dia izao no tonga dia esory ao anatin'ny saina. Tsisy idiran'ny devoly intsony ny rara. Nisy olona nanontany tamiko hoe possible ve olona nateraka indray dia mbola misy manifestation démoniaque. Marary izany dia misy manifestation. Ozy tsy possible mandrakizay izany zavatra. Ozy izy nisaotra masina milaza inona moa ny iraisan'ny Kristy sy Beliala. Ity nye ny amintsika. Io ny amintsika. Ahoana no ampatonga amin'ny anankiray samy manana ray avy tsika ireo. Dia misy patron anankiroa. Jesosy dia nilaza tsy misy afaka maninona moa manompo tompo roa. Fa ny ray ho tiany dia ny ray alany. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo.
tsy possible mihitsy hoe sady contrôlen Jesosy ny aminao no contrôler Satana ny aminao. Tsy possible. Fa fahamarinana dia mbola Satana no ao. Ianao mety nanao rituel, zay ny problème ny rituel. Asa mamitaka ny anatin'ny saina any. Everina fa satria za natao batisa, everina satria za nanao an'le vavaka natao ohatra zao hoe raisiko Jesosy tompo monjy fiainako. Zay zany dia izy ako zao. Avy eo misy manifestation zavatra hafa. Dia misy manome explication mbola mila délivrance ka. Dia mbola nisy namorona ihany koa ary mbola natao hoe auto-délivrance. Mbola tsy mpanompon'Andriamanitra, mbola tsy nahalala zavatra betsaka momba ny Kristy niditra fiangonana anankiray dia manao auto-délivrance izy menakary. Roana ny devoly dia ataotro miala aminara Jesosy, miala aminara. Sa tsy nety nanao. Tena jereko ohatr'izao fotsy vandravandran'ilay pastera. Onona ry ty bandikely ty zany. Tao tsy manaraka izay lazaiko, za tsy anao. Nareo ny te hisy devoly aniko, za koa te davinareo anaraka sitraponareo. Ataovy eo ny nareo. Rehefa nateraka indray amin'ny Kristy ianao, dia Kristy no manapaka ao anaty. Zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voatendry araka ny teny fikasany raha teo. Raha marary ianao, dia izao ny zavatra izay mila fantatrao aloha fahamarinana voalohany. Permission avy amin'Andriamanitra io zavatra io. Fa ny décision amin'izay ao anatin'ilay izy, ny zavatra mila fantatra amin'izay ao anatin'ilay izy hoe permission hampatonga hitsapan'ny finoko ve, anaovako application de foi ve, sa permission navelan'Andriamanitra hiaretako sy haretako ampitombo ny faharetako ao aminy. Permission avy amin'Andriamanitra avelany. Za tsy miteny hoe izy nandefa aretina, tsy izy nandefa aretina, fa avelan'le izy. Autorisation avelan'le izy. Mety ianao naparary anao, ianao ohatra tsy nahony tena, efa marary vavony zao mbola sesefana daholo ty karazana hanina rehetra ty, efa marary aty mbola tsy akitsitsy ihany fa mbola an Jehovah ny tandry zay rehetra ho aminy any ka nazo permission mihitsy ny aretina mandehana aloha. Fa eo amin'izay tsika manontany hoe inona ny anton'le aretina. Ary Paul nanontany an'ilay izy. Intelo nangatako zany tompo izy fa zao lazainy tamiko ampoanao ny fahasoavako. Rehefa ampy relation tsara amin'Andriamanitra ianao, dia enonao amin'izay ny anatinao any. Ozy afoana miresaka amin'olona hoe andramo le izy. Atao inona? Rehefa miteny misaotra masina izy famataran'izao ny anarak'izay mino. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny. Dia inona ny tokony ataonao? Andramo le izy. Andramo. Tsapanangatanana fa maro amintsika reto mbola tsy nanandrana an'izany zavatra. Fa na le safidy anankitelo zany le safidy, fa le roa foana matetika ny antsika eto zany le andramana. Ty faharoa ty le miandro ny tompo, ary ty fahatelo ty le fanafody. Reto roa reto ihany tena ataontsika. Na tsika miandro sitrapon'ny tompo, surtout rehefa tsisy inatsomono ataonao eo koa. Fanafody fe 500,000 lenao tsisy ko inona ary fa dia alao iraina miandry anao tompo ka mandrosoery ao aminao. Tsisy ninona azo atao. Fa le fahatelo androany resako aminao, andramo. Andramo. Marary ianao. Mitokana miresaka amin'ny tompo Jesosy eo. Za mba hanandrana. Satria izao nambaranao ametra tanana marary izy dia ho sitrany. Ka le izy famataranao an'izay mino, fa tsy famataranao an'izay manandrana, alao aloha hazava ny resaka. Famatarana ho an'izay mino. So dia vainao famatarana ho an'izay manandrana. Fa manandrana ianao dia ianao manandrana mila mino. Dia miatrika an'ilay izy. Dia manonona. Tapitra izay misaotra Jesosy fa sitrana. Eo amin'izay ianao mahita hoe manahoana stabilité-ny fonao any anatinao any. Manahoana. Hitanao raha pitso, raha sitrany ianao na tsy sitrany. Raha sitrany ianao, henonao mihitsy zany, io nge vao atao izy dia efa fantatra hoe henonao hoe mino ave zany sa tsy mino.
raha vao tsy mindro izy Jakoba hoe aza manao fa rehefa eninao ny finoana ny anatinao hoe tena eniko kosa misy asan'Andriamanitra ato raikitra te misy zavatra atrehanao dia eninao mihitsy finoana apetraka Andriamanitra ianao rehefa mpanaovan'Andriamanitra zavatra anankiray apetrany ao aminao ny fafana manao an'iny ny fafana manao an'iny ozytsika teo izao ny resaka hoe raha ny vadinao olona izay jangalahy na jangavavy misy koa zany tsiny ahoana ny fomba fiatrehana zany ozy izy Jesosy ny resaka na me permission tsara mihitsy fa lao azava tsara aloha ny resaka za ozy izy Jesosy dia fijangajangana daholo ny fisarana amin'ny vady akoatra raha misy misaotra amin'ny vady nozy izy akoatra ny resaka fijangajangana dia mijangajanga izy fa raha misy fijangajangana zany dia autoriser le fisarana fa eo amin'izay tsika manomboka miaino amin'izay amin'ny planin'Andriamanitra fa tsy manaraka fotsiny amin'izay zavatra voasoratra satria tsika nomena an'ilay fanahin Kristy alala ny zavatra rehetra dia manomboka miaino amin'izay ianao any anaty fonao any vita tsara zany le relation amena aza mandray décision zany raha tsisy relation azao kely le namanao aza mandray décision raha tsisy relation hoe tirandoha zao ianao vao miala eo ianao dia endry be vao miala eo ianao dia lasa mampidibola tsara izy nefa teo izy tena tsy hita mihitsy hoe ahoana tonga valim-bavaka vao miala ianao raha vao tsisy relation ianao miandry bus tsara iny mihitsy zany fa niaritra orana niaritra tsika niaritra rehetrarehetra tsy nahazo révélation avy any ambony tsy ho avontsony ngamby lasa mandikana 10 metatra ianao gadona amin'ny bus ozy ianao tamin'ilay olona tadidinao ve za zany teo aloha tadidinao ahy ozy tsy fantatra akory ianao ohatr'izay elizay relation zay vao décision tsara relation amin'ny tompo ianao fantatra ny zavatra tokony ho atao meny anao fiadanam-po miatrika an'izay tokony hatrehana misy olona be dia be miresaka amiko zavatra ohatr' izany dia izay ny afantaniako apetrako aminy arme ve ianao équipe ve ianao hiatrika an'izany zavatra izany ampijalian'ny mpampiasanao ianao amin'ny tsirariny vo endrikendrika ianao ampiasana ny équipen'Andriamanitra ve ianao hiatrika an'izany zavatra izany fa raha tsy ny équipen'Andriamanitra ianao ahita faisanao ianao reraka ao ny fonao reraka amin'ny fanahinao be dia be ny olona lasa tsy mahavita mivavaka tsony noho ny amin'ny pression zay misy ao anatin'ny fiasana dia fiasana fikirina ihany satria million ariary ny karama dia tsy samby voakako raha ivoaka etiko zay efa mba zatra fiainana ohatran'izao hoe dia ahoanako naneky izy ary manahirana be tsy hina fromage tsony zany fa ianao mila miaino ny tompo amenna mila mahafantatra ny tompo hoe aiza ny vanim-potoana an'Andriamanitra ny andry afo sy ny andry rahona foana ny zanak'Israely zay vao nietsika tao amin'ny tany efapolo taona ry zareo mivezivezy tao fa tsy mahazo mihetsika izy raha tsy misy andry afo sy andry rahona ohatr'izao zany le système mandeha le miainga aloha ny andry afo sy ny andry rahona mivoaka zany ny tany Egypta le izy ohatran'ity tiany atao hoe andry zany ity dia mitsangana eo alohany zareo dia amin'ny atoandro misy ny atao hoe andry rahona dia iny rahona mitsangana iny zany iny mba manalokaloka an'izy rehetrarehetra zany amin'le masoandro be dia rehefa tonga ndray amin'ny alina any amin'ny désert tsy na mangatsika be amin'ny alina dia iny andry afo iny manafanandry zareo dia rehefa mandeha amin'ny toerana anankiray izy vita le tranolay fionana dia rehefa mijanona eo izy dia midina iny andry afo sy andry rahona iny midina amin'le tranolay fionana dia rehefa tonga ndray rehefa tonga vanim-potoana ialany ao amin'ny toerana io dia ny alalandra reo miala eo izy dia miakatra ndray le andry afo dia mandeha dia lasa izy rehetra mandeha manaraka an'iny ka iny tsy azo hoe varimbarina zany mihitsy ianao zany fa ndraindray izy taitaitra tampoka ao izy dia amin'ny roa maraina izy mitsangana miakatra dia raha ianao miesonao zany dia taraika ao ianao fa lasa izy ary ny olona rehetra ka ny olona efa nanaraka ny andry afo sy ny andro dia tahaka an'izay mihitsy le fiarahana amin'Andriamanitra Jesosy Kristy izay nomena antsika ny fanamasina izay nomena antsika dia izy no hainoantsika izy no voaositra Andriamanitra Jesosy ilay voaositra Andriamanitra izy no hainoantsika dia raha zanak'Andriamanitra ianao karakara tsara ny relation dia fantatrao ny décision rehetra amen dia aza miandry tapotapoka ozy fa dian'izao vita ty vavaka ity efa miresahan'ny tompo hanamboatra relation aminao a Jesosy hanamboatra relation ho avoakako ilay baiboly
efa nikadratraka sisany nahita azy sokafany efa tena zoy fieren'ny jiola mila tiovina izy dia mila mianatra ao amin'ny tompo dia miaino azy resamiko tompo te hanana relation aminao vangiony foko Jesosy te halala sitraponao tsy sitraponao rery ihany ny amin'izay ho ataoko androany sy ny amin'ny décision raisiko rapetso fa sitraponao ny amin'ny lalana tianao andehanako ny amin'ny zavatra tianao ataoko na ny amin'ny fanomezana tianao ataoko na amin'ny antom-pisiko eto ambonin'ny tany zaniko question be da be enina pastera ny antom-pisiko eto ambonin'ny tany tsy fantatro tsy haiko fanjaranao no mahafantatra an'izany mikarika an'izany ao amin'ny Kristy manana relation ianao dia izy mampafantatra anao zay ao am-pony rehetra amen atsika itsangana za velandalo tsony ny fotoana fa za mahita hoe be loatra fotoana lalina antsika tombararotana na dia minitra vitsy monjara eto amin'ity toeram-panompona ity samy miresaka amin'ny tompo androany raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto